manetana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izahay manerana amin'ny Madagasikara na manerana zao tontolo zao mba ampiasa le tenin-dreny fa io a ny fomba akaiky indrindra ahafahana mampita hafatra akoatra ny teny malagasy ofisialy fa ny tena zava-dehibe hoentinay mifankalazana an'izany a dia eto amin'ny boriboritany fahadimy de misy fokotany 7 fokotany 7 io a reto amin'ny boriboritany enina de eto ny tena betsaka indrindra mponina boriboritany lehibe manan-danja eto amin'ny firenena izy ity noho izany dia natsangana androany natsangana an'io ny fimpidimy fiarahan'ny pikabary eto amin'ny boriboritany fahadimy fa misy andrahaka kosa am'izay lina sy tia ny kabary malagasy anisan'ny tanjonay de ny fanafoanana an'ilay fitenenana manao hoe asa fa tsy kabary satria tsy misy mavita asa ary tsy misy asa fantatra raha tsy vita ny kabary ary anisan'ny voizanay am'izany de hoe pikabary fa tsy mpanao tsenjery ka eo anatrehan'izay zany a nanapofonay hoe zay tsy maintsy bika mahay fatrambary ity fiarahana ty zany de afinaritra satria mampiavaka azy koa zao ty tsy mba misy latsakemboka fifanampiana ary ty zay lany retraretra am'ty 100 isan-jato miala ty ampanetretena ny teneny koa naray milandana amina tapitra isa de resiny mivady an-tanana